de falomerabatsika ndray am'izao fotoana zao na de efa niona teo ary a de matoky fa mbola miaraka eto foana ihany tsika nafinaritra moa zany tao anatin'izay fotoana zay ny zavatra mino fa nandray heritsika tao anatin'izay toriteny zay a tao anatin'izay fotoam-bavaka zay a de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika am'izao fotoana zao nefa mialoha ny tenin'Andriamanitra de misy hira anankiray ho ataontsika aloha hira mahafinaritra be izy ity a horaisitsika amin'ny fifaliana indray a izany tenin'Andriamanitra zany de hiaraka aminay eto toerana eto nareo a any tokantrano rehetratrany a hiara hiteran'Andriamanitra tsika amin'ny hira anankiray ity ndao hitsangantsika ndao raisitsika amin'ny fifaliana mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany Tsangana ndray andro any amin'ny tenin'Andriamanitra kuveluna enda pianaro ao tompo anambara ny fitiavana anao panao Andriamanitra sambatra raha hoe manilanao pianaro ao tompo anambara ny fitiavana falianao ny tokantrano any a fa tsy zavatra mahafinaritra oatra zany hoe andray tenin'Andriamanitra de azavana matsopiaka fiadanana mafapo hoan'ireo ny olona zay mankato ampianaro eo ao tompo ampianaka misy tokantrano isan'andro anompanao Andriamanitra sambatra raha hoe manilanao ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana anompanao Andriamanitra sambatra raha hoe manilanao Mafaratsika ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana anompanao Andriamanitra sambatra raha hoe manilanao ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana anompanao Andriamanitra sambatra raha hoe manilanao Halleluja noi tehaka mampitsika ao an'Andriamanitra mazotorana ya mialohan'ny zavatra rehetra de hivavakintsika ho an'ny tenin'Andriamanitra hivavakintsika mba hahatonga ny tenin'Andriamanitra ity a tena hoe tsy zavatra andalo fotsiny eo amintsika fa tena hoe hitondra fiainana ho antsika tsirairay avy hivavaka arytsika amin'izao fotoana zao Jesosy io misaotra anao satria lehibe ny fitiavanao misaotra Jesosy satria na de efa tao anatin'ireny fiankofana sy fiderahana reny raha nikasika anay ianao de mino zay fa mbola hikasika anay koa ianao amin'ny tenin'Andriamanitra ity Jesosy io
tena ho sabatra roa lela hitsatoka any ampon'ny olona ane zao teny rehetra zay olazainy zao ka hatramin'ny fehezany teny ray na litera iray de tsy misy latsaka jesosy a fa tena niry ao anatin'ny fon'ny olona de mehoany ny ositra atao amin'ny ijaona mpanao batisa ilay nitory tany anefitra fa reny ny tanàna manodidina am'izao fotoana zao jesosy a tsy tanàna manodidina fa manerana n'izao tontolo zao andrean'izao tenin'andriamanitra izao ary tsy andary fotsiny zany fa amaka ao amin'ny tokantrano ao ampon'ny olona zay mandre an'izany misaotra jesosy fa mitevolo sy ny satana kosa ilay favalo efa resinay ary mbola ho resenay foana de afaritra amin'ny raha maherinao jesosy tsy afaka anelongelona zay tenin'andriamanitra tsy afaka hitsainoka na de litera ray azy tsy afaka anelongelona ny connexion tsy afaka anelongelona ny olona rehetra ny tany lavitra rehetraetrany misy olona ny andalana eo ampiasana am'izao fotoana zao fa midevolo tsy afaka anelongelona zany zany fa ame tena andriamanitra metraka fotoana manokana mihitsy ahafahany olona mientoroteny misaotra jesosy a alleloia amen ny ten'andriamanitra zay jerentsika androany a de tenin'andriamanitra zay hitantsika eo amin'ny filazantsara ny matio filazantsara ny matio a toko fa fitoka andiny fa efatra amby roapolo androany zany tsika hijery hianatra anao trano tsika androany aninona hoe hianatra anao trano sady hianatra anao trano tsika hianatra anangana trano tsika hianatra hijery tsika hoe aiza ny tokony hanorina trano zao ny tenin jesosy amin'ny andiny fa efatra amby roapolo matio toko fa fito ko am'izany nazofy mandre miteniko ka makato azy de hoanina amy lehilahy manatsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorina ka nisy rika be sady ny fofofondrivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nenjery izy satria efa naorina teo ambony vatolampy fa izy rehetra mandre zany teniko zany kosa nefa tsy makato de hoanina amy lehilahy adala izay nanorina ny trano teo ambon'ny fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofondrivotra ka namely zany trano zany de nanjery izy ka loza ny fianjerany loza ny fianjerany zany teny zany de mbola afaka hitantsika koa any amin'ny bokyny lioka mbola manoronorona mbola afahafa kokoa lay ary fomba filazana zany any bokyny lioka toko fa enina ka andiny fa efatra amby enipolo enina amby efapolo azafady lioka toko fa enina ka andiny fa enina amby efapolo ary ahoana anareo no andrasonge ary nao anareo no miantso hoe tompokotompoko nefa tsy manao zay lazaiko izy rehetra manatona sy mandreny teniko ka makato azy de aseoko aminareo ny tahaka azy eto zany tena tenen'i jesosy mihitsy hoe ampiseho karazana olona anankiray ampiseho modely anankiray zany jesosy eto aseoko anareo izy zay makato azy ohatry ny ahoana zany olo zany tahaka ny olona anankiray nanao trano izy ka niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ty zany a fitantaran' jesosy eto mbola lalindalina tario hoe nanorina eo ambony vatolampy fotsiny fa ty tena mbola eo ambony vatolampy mbola maninona mbola miady lalina zany hoe mbola mandavaka ihany eo ambon'le vatolampy de nanisy fanorenana teo ambon'ny vatolampy fanorenana zany a fondation tsika manao trano zao de mandatsaka fanorenana manisy faka manisy fototra de manisy fanorenana ozy izy teo ambon'ny vatolampy ary no nitondraka ny rano de namery mafy zany trano zany ny rika nefa tsy nahozongozona azy satria maninona tsara fanorenana izy mbola volazany ten'andriamanitra ry ambany ary nisy telo kely manao hoe satria naorina teo ambony vatolampy izy fa izay mandre kosa izy ka tsy makato de tahaka ny olona ray izy nanao trano teo ambon'ny tany fa tsy tanisy fanorenana de namely azy mafy ny rika ka de nirodana tam'izay izy ary loza ny naravany zany trano zany ny zavatra reo mariketsika voalohany eto de zao miresaky jesosy a le olona anankiray le olona misaina le nanorina trano eo ambony vatolampy de vatolampy foana ny resahany fa ny anankiray fotsiny hoe mbola nangadiny ndraiky koa le vatolampy fa ndraitsaka zavatra roa jesosy olona le tsy nisy saina zany a de ndray nanorina teo ambony fasika volaza ten'andriamanitra to am'le anankiray nanorina teo ambony tany zany hoe ny teny jesosy tenenina nafasika na tany de zavatra ray ihany no nitranga tam'reto trano faharoa reto naninona ny rodana fa maninona no mirodana ny zavatra anankiray a rehefa ongotana mirodana ny zavatra anankiray a rehefa ozongozonina mirodana ny zavatra anankiray a rehefa tratrana ororotany miongana ny zavatra anankiray a rehefa tratrany rivotra my fofofofo teto zany de manome atsika fampianarana jesosy a te ahita zavatra anankiray eny amitsika jesosy mila mahita zavatra miorina tsara hoy jesosy hoe raha tonga ako raha avy ny fotoana iaviko moa ahita finoana eny amboniny tany ny finoana de za ny finoana de ianao ny olona anankiray tsy mijoro tsy hitan'andriamanitra
tsika rehetra de finoana mandehandeha rehefa mbola mijoro rehefa mbola mino rehefa mbola manompan'andriamanitra de finoana anankiray mandehandeha tsika zao nytenen'i jesosy hoe raha misy menony teniko a ka makatohany zany de hoariny eo amin'ny olona anankiray mamboatra an'izany trano zany ny fototra raha lasana baby malala de anisan'ny zavatra ngeza be mihitsy ny zavatra anankiray no hitanao matoa misy zavatra anankiray hitanao ela be eo de satria tsara fototry ny zavatra iny mialohan'ny resahantsika trano a de resaka aminao resaka zavamaniry a mbola resaka fototra koa zany resaka faka ampitahanao zavamaniry karazany roa misy zavamaniry zao ohatry ny anana tareo le petsay be reny zao reny a maniry de misandrahaka be misy le tia ivelany fa zao reny a ongotana amin'ny tanana nareo efa nahita hoe efa manala mioty petsay de tena maka tena angady sy ny sisa mihitsy fazahoko an'ireny na de mbola tsy nambola ireny fa jereko amin'le izy rehefa tonga any an-trano zany hitany le fakany le ravy le ty ambony ngeza be mihitsy de le fakany kely de azoko atsaina mihitsy hoe zavatra mora miongotra kely zay zany nypetsay mora ambolena vetivety a mandrompona be ty ivelany a mora endahana ihany koa de mora hoaniny de fakany kely de azahoana tombo satria ahoana mora petsay de fakany be de be mono ny azo hoanina kely fa misy hazo anankiray a raha lasana bavy malala hazo fantatritsika rehetra izy ty tena hazo tena mafy be mihitsy coco fantatrao ny coco fa ny coco a ny fambolena coco mba mailo zany tsika rehefa hoe misy hoe lasa namboly coco fa ny fambolena coco de zao ambolena le coco iny a de tsisy nininina mipotra mihitsy aloha hitanao eo ohatra hoe mamboly petsay ianao no mamboly tsaramaso ianao de vetivety kely de misy zavatra mipotra ny avy aty ambony misy fanoarana ny tenen'i Jesosy momba an'izay mihitsy rehefa misy voafafy de misy karazany reo misy tonga de mitrebona misy fa ny coco rehefa ambolena de tsisy ninina mipotra mihitsy aloha eo fa ny coco ny fomba faniriny de ny any ambany aloha maniry de mamaka ny ambany be any ny fakany aloha no maniry voaloha zany no mahatonga Andriamanitra tena mahay zavatra hitanao eny amin'ny lakoty eny amoron-dranomasina coco ny hitanareo fa tsy petsay satria maninona inona zavatra mitsanga eny rivotra mifofofo be ny amoron-dranomasina eny de rehefa mahita cyclone tsika de matetika na any Haïti na any naiza de rehefa le mipotra izy de matetika coco ny hitantsika le miaritra eo izy fa misy mifofofo be rivotra fa eo ny coco ny hazo mafy azerany indrindra tsy haiko ny baobab fa ny baobab mety mbola mora ana satria baobab man tsy ngeza be azonareo de mbola azerany rivotra fa ny coco raha mandinika coco nareo de kely aty ngeza aty ambany de mekely satria maninona satria amatona ny be debe aloha de mamaka fotsiny mitady lalana ny ambany any fotsiny eo de mifaka aloha no mitazona ny coco zany tsy hitanao mihitsy hoe misy coco nambolena teto raha tsy amatona ny aorinany namafazanao ary ohatra anankiray tsara araintsika kristiana zany coco zany tena tsika raha lasana bavy malala ny olona tena tsara fototra ny olona tena afaka nijoro amin'ny fanompoana an'Andriamanitra de ny olona tsara fototra be de be mihitsy ngera lasana bavy malala e ny olona tonga de ohatran'ny petsay be tonga de mandrompona be mihitsy de mahavelom-bolo be mihitsy ny mijery anazy fa nefa ny tena olana de zao tsy le mahavelom-bolo ivelany tedavin'Andriamanitra amitsika fa ny zavatra tedaviny Jesosy amitsika de zao anao takan'le olona mana-tsaina inona ny tanjon'ny olona anao trano inona ny zavatra resahany eto anao trano tsika de tepolin'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa tepolin'Andriamanitra tsika de mila mijoro tsara tsika zao zavatra nafinaritra rehefa nahita ny Petera Jesosy ndraiky vakitsika zany tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Matio 5:12 rehefa nahita ny Petera Jesosy a de zao mba nitenenin'i Jesosy ty momba ny Petera ary izao milaza aminao hoe ianao ny Petera ary eto amboniny ty vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako teto zany a Petera moa de vato ny dikany atao hoe Petera vato zany fa mbola ahoriny eo ambony vato
jesosy raha lasa nababymalahy de mampahery atsika androany jesosy de mampahery atsika am'ty androany ity fa tsy mety tsika raha manorina trano ambony fasika tian'andriamanitra ary tena sitrapon'andriamanitra ny avitatsika trano tena sitrapon'andriamanitra na hitatsika mijoro ho trano ho tempolin'andriamanitra fa tsy mety amin'andriamanitra mahitatsika trano ny olona ambony fasika satria zao mivolaza ny tenin'andriamanitra ny am'le verenatsika ny am'le Matthieu toko fafito teo ny olana de zao tsy le trano ny olana de zao tsy le trano fa ny problème ny am'diny fadimy am'roapolo de zao latsaka ny ranon'orana ka nisy rika be de mifofofo ny rivotra ka namery zany trano zany tsy le trano ny olana fa le zavatra ho avy zany karazany zavatra be deaibe tsy anankiray a tsy anankiroa fa anankitelo fa raha jerentsika reo am'izao fiainana zao de be deaibe mihitsy ndreo ho avy ny ranonorana ozy ny tena tsy le ranonoram-pitahiny io a misy karazany roa masy le ozy ntsika hoe miro tsara ranonoram-pitahiny tsy iny io fa io ranonorana io le ranonorana tamin'ny andro Noa le ranonorana mitondra rika be mitondra fampitera fa tsy le mitondra fahavokarana ranonorana ma tsy mitondra fahavokarana rehefa ny amin'ny tany ay rehefa tsisy ny orana maina ny tany a de tsy maintsy mila orana fa tsy ny orana iny ny resana fa le orana nandeha natao hitondra rika hitondra faharavana hipoka ny trano tsy maintsy ho avy zay andriamanitra zany tsy miteny tamintsika hoe manao trano de vita ny trano de hiaro atsika amin'ny orana fa ny orana tsy maintsy ho avy eto amin'ity tany ity ny ahitanareo fahoriana hozy jesosy eto amin'ity tany ity zany tsika de tsy ahita afa-tsy orana inona koa rivotra rika be zao fiainana iainatsika zao tsy fisimboly orana zany fa ny anjera rivotra mifofofofo rehetra tokatrano mikorotana rika be rehetra aretina sy ny sisa sy ny sisa tsy maintsy andalovana daholo reny androany andriamanitra te sitona ny saitsika androany andriamanitra te ampahery atsika androany fa mila miorina tsara tsika mila miorina tsara tsika fa volazan'ny tenin'andriamanitra fa loza ny fianjerana raha efa trano ihany ianao no mirodana ina moa ny tian'andriamanitra tenenina amreto tian'andriamanitra tenenina am'izao de zao isika mpanompon'andriamanitra tsika reto de mpanompon'andriamanitra daholo aza mieritreritra ianao hoe mipastera sy ny missionnaire sy ny sisa sy ny sisa any mpanompon'andriamanitra fa ianao io koa velona mba hanompo an'andriamanitra ianao misokatra masonao ka kristianina ianao velonainy ianao androany de tady fa tokony hanompo an'andriamanitra ianao ny atao hoe mpanompon'andriamanitra de olona manompo an'andriamanitra aza miandro tonga pastera ianao zany aza miandro tonga diakonina ianao vo hiteny hoe za mpanompon'andriamanitra fa tsika rehetrarehetrarehetra ny tokatrano rehetrany mpanompon'andriamanitra daholo eo amin'ny fanompona an'andriamanitra ny tiany jesosy jerena atongavany am'izany tantara zany mampahely tokoa raha lasa ny babamalala mahita hoe olona manompo an'andriamanitra araka ny teniko taminao teo hoe raha tsy ny fototra ny lasa matanjaka be a de afaka mahita angambontsika misy an'ireny trano efa vita le trano de manina le tany ato ambany na le tany malemy na le fototra tsy de manao ohatr' zao le trano iny mijery ary de marina mihitsy zany fa loza be mifenjana hoe fampitera fatiantoka raha misy olona manorina trano de ataony ambaninjavatra ny fototra fa mandany vola be deaibe izy manao an'indrendreny firetage fa mirodana iny loza ny fampitehana ozy ny tenin'andriamanitra fa jesosy tsy te ho tonga am'izany tsika tsy tian'andriamanitra ho tonga am'izany tsika jesosy tia tsika mihitsy ho tonga am'le trano anankiray miorina eo ambony vatolampy ka tonga ny rika ny rivotra ny ranonorana de io tsika mbola mijoro eo foana tsy ianao le mipotra ty ambony ny zava-dehibe hitanao io Hilton io ohatra ny reny trano avo be reny raha ohatra zao hoe 100 metatra ny avony io de tsara ho fantatrao fa farafakeliny 20 metatra no miletika ny ambany any nindrindry zareo any reny le gratte-ciel be reny any États-Unis ohatra ny tena mitovy mihitsy ny avony nalatsaka kely fotsiny ny avony fototra ny alalany fototra sy ny avony trano be de be ny olona tonga de te hanenjika le avo tetỳ ivelany
nefa tena fitaka be deabe ho atsika zany ndrane tsisy fototra ndrane tena sarara misy fototra ary misy olona fetsifetsy evangelika ozy ny fomba fiteny izy moa raha lasana babimalala raha avy ny ainandro zany ange izao fiainana atsika zao mila alokaloka daholo ny olona am'izao fotoana zao mila fialokalofana fa za de teny aminao afaka ialofanao am'izao fotoana zao a rehefa tony ny rivotra rehefa tsisy orana na chapiteau aza mafinaritra be mihitsy mafinaritra manana chapiteau am'izao a manao barbecue tsika de misy chapiteau zao any aminareo de maninona atsatoka aingana oay aiza oaizy nareo efa ty andala zay andao atsatoka chapiteau fa ho avy ny olona atsatoka fotsiny za raha misy 10 centimetatra tsatoka tsatoka ny chapiteau de maninona samy falifaly de maninona zao zay ozy ny olona tsy mainy andro zay ary misy ny olona ty miankina amina chapiteau amin'ny fanompona an'Andriamanitra am'izao fotoana zao rehefa trano fotsiny aloha rehefa afialokalofana fotsiny aloha endriky ivela mafinaritra be ny finition vita voaloha fa ny fototra tsy vita tsara fa tsy finition te davin'Andriamanitra da itsika Jesosy miteny fa misy angena te fasana amin'ny lalitra fotsiny lalasana babimalala fa ny ao anatiny faty avokoa ny an'Andriamanitra za de teny amintsika androany eo vao tena miasa le zavatra ohatr'izao le fiteny olona matetika Andriamanitra tsy mijery ivelany eo tena tsy jeren'Andriamanitra ivelany am'izay lafin'izay Andriamanitra tsy te hijery ny endriky ivelany manao ahoana ianao mijoalatjoala ve ny tranonao tian'Andriamanitra mahita antsika mijoalatjoala fa ampitany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika taiza io zavatra io naorinao taiza io no naorinao fa raha eny ambony vatolamy de tsara ihany ozy Jesosy alleloia miakarapiakarony etazy tsisy zavatra tsara ohatran'izany fa androantsika hiverina hijery le fototra aiza io no naorintsika io fanompontsika an'Andriamanitra sao de eo ambony tany sao de eo ambony fasika fa teny zao de ataotsika angady lalindany ndao afindry io satria zao ho avy ny fotoana ny maso rehetra ngefa mijery anao ny maso rehetra efa mijery anao oaiza ny tranon'Andriamanitra oaiza ny tempoly mpivavaka be oay le paster oay le mpanompon'Andriamanitra sisisisisi fa za te teny aminao fa io a tsy voatazony io ny rivotra mifofofofo ny rika ny orana tsy voatazony io Andriamanitra tsy niteny anao mihitsy tsy ahazo anao reny fa Andriamanitra kosa afaka mehery anao iaretanao an'ireny Andriamanitra tsy hoe mivavaka ianao de tsy andalo azy ny sambokely mpianatra de averiky foana fa volazany tenin'Andriamanitra tam'le alina nandehanany sambokely mpianatra teny ambony ranomasina de volazany tenin'Andriamanitra hoe ny sambokely maromaro vakio ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara sambokely maromaro nandeha teo ambonin'iny ranomasina iny fa ny projecteur mijery mitodika teo amin'ny ain'ny mpianatra iza nylaza taminao fa ny mpianatra rery possible ve zany hoe ambony ranomasina misy sambokely be tabe mandeha de ny mpianatra rery nitratra ny tafidrivotra sy ny rano sy ny sambokely rehetra zay nandeha teo ambony ranomasina de nandalo teo ambony ranomasina ny tompatopo io etiky teny anao zany hoe ty fiainany ity de zao ny ady problème lalova ny olona mivavaka de mitovy amin'ny lalova ny olona tsy mivavaka tsy hoe mpivavaka ianao de makeny amin'ny épicerie de vidy mofonao ariary zato fa ozy mena hoe tsy mivavaka ny anao dimanjato mitovy dahoatra ny karamaray sy mpiasa mpanjakana efa mpiasa mpanjakana ianao sady zany de mitovy dahoatra tsisy mihitsy hoe raha planton ianao de mikarama 15 millions raha mpivavaka fa raha tsy mivavaka ianao mikarama 5 millions fa mitovy mividy mpiainana mitovy nisy anisa président hoe de mitovy fa ny tsy mampitovy azy de zao ny atrehanao an'ireo tsy anao Andriamanitra manampy anao ka androany zany de sitina an'izay tsika androany be de be ny olona am'izao fotoana zao mahafinaritra mihitsy zany hoe eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny ano averiko foana be de be ny raha lasana babimalala am'izao fotoana zao ary le izy tamin'ny voalohany nafinaritra mieritreritra an'le izy ipastera ihany misy ankizy kely zany ohatrany hoe tokony mbola classe de première ohatra na seconde de tsy mianatra tsony fa ipastera ihany ty lasa izy zany marina fa ry Samuela mbola kely de natsoan'Andriamanitra fa Samuela ngera lasana babimalala fantatra hoe tantana
samoela vo tany amboaka any amboaka de efa natolotra ho an'andriamanitra zany hoe nifakany samoela zany mbola tsy hitan'olona mpanompon'andriamanitra koa fa kôkô io le kôkô nampaniry zay le hoe mbapelatsika hoe lasa namboly kôkô rehefa tika le namboly kôkô raha fahitako azy mamafy aloha le olona de ohatra zany le rangamy maditra ny am'izay alehany any tsy fantatry raha matoa mihitsy hoe efa mamboly kôkô izy any tsy mipotro izany fakany efa andro mety efa misy zazakely ary afaka dimy taona voataitra hoe kôkô sa tsy zany fa samoela tsy samoela ny anaratsika hoe mbola kely azo atao mihitsy za zany de manentana ntsika rehetrarehetra mihitsy azo atao sady mianatra ny manompo an'andriamanitra azo atao sady miasa no manompo an'andriamanitra fa raha misy olona koa mantsy am'izao fotoa zao ka mianatra izy naka de paster de tsara ianao paster fa teteny aminao a fototra aiza ny ijoroanao za ko sady varina moa zany no varina misy ale mpanompon'andriamanitra raha enonareo kama misy mpanompon'andriamanitra amerikanina ngeza be zay mbola velany izy efa antitra izy am'izao fotoana zao io mpanompon'andriamanitra io de zao ny zavatra nitranga mpanompon'andriamanitra fa nandroso be misy ny asan'andriamanitra nandroso be misy ny asan'andriamanitra fa nisy zavatra nitranga nisy namany a olona fantany mpanao gazety namandrika anazy de naniraka vehivavy a anadarana azy de izy io efa vitan'zareo anina mihitsy nitanjon'le olona zany le mpanao gazety sy sisa anaprofo amin'ny olona fa tsy mivavaka zany io satria nyroborobo be le asan'andriamanitra de ohatry tiany olona hoe manambola be mandroso be mavita ny manangana figonana aizanaiza sy ny sisa de nanaovandry zareo a karazana kamberaka moa filazantsika an'zany de iny am'zay olombelona nge io hoe ny fakapanahy zany nge natao itsoany fa ny anazy natolotra mihitsy de niaraky isy le vehivavy na de niditra naka hotel mihitsy tam'zany efa eo veran'le hotel efa misy pakasary rehetrarehetra tam'zany efa etam'zao mbola tsisy facebook fa raha am'zao misy facebook zany rekako loza zay hotel hoe loza ny fenjerana de nangalana caméra de nangalana anina de vo mivoaka avao amin'ny hotel zao tena azo sary mihitsy hoe mivoaka avao amin'le hotel de hitra tana topily izy tsy le vehivavy amin'io efa mena vola de naparitaka fa tena fa fahambaraka ary be de be mihitsy ny olona tao amin'ny fiangonana tam'izany fotoana zany niala na lo olona na niala menao tsiny ve le olona fa ny zavatra tiako atongavana de zao io lehilahy io a raha ny tena marina lalana anakiroa mazava be tsy maintsy tokony nalehan'io lahy io na io lahy io kivy tanteraka de tena ny tena izy io tena tsy vitako tsony ty tena mianatr'olona nanisy eo ahoana ny afahanao mbola iverina itoryteny eo amin'io altara io amin'ny olona maneran-tany izy efa nanana maneran-tany ny atsika izao koa zao mba maneran-tany fa mbola kelikely fa ny azy tsy ohatry zao tsy atao trano tonga de stady mihitsy sisy fa zao teo amin'io fotoana io tokony ho potika tanteraka io rangah io ary tsy rangah io fa niasan'andriamanitra potika za tsy hitodika any am'le hoe zavatra nataony fa za hitodika kely fotsiny androany hoe tsika reto olombelona ianao aza manaiky ataony de voly fitaovana ohatr' zany ianao hoe olona io de enao mihitsy niezaka nisy fakapanany ianao tokony hitondram-bavaka an'ireny paster rehetra mba hitsoro fa zavatra tranga de zao efa tranga aloha le zavatra latsaka ny ranomasina hita mifetsiky ty mpanompon'andriamanitra ty vory teo daholo ny olona amin'io tena le ahoana ary zany ohatry zao de mivory tonga fotoam-bavaka tonga teo izy ny fanaon'ny olona lozika de miteny manao hoe tsy zay iny ohatra sary ny manteny iny raha isôly aloha teo ainy tsara miala amin'iny raha isôly mpanjaka ainy fa ty rangaha ty a nifidy lalana anankiray lalana nataony de lalana le a davida to de mipotra teo izy de nitenana hoe zao a ny olona zany mbola mifamaofao izy fe izy satria le sary koa somary ohatry ny flo ohatry ny hoe sy tena any fa ny olona efa mifantatra any izy fa azo atao tsara mihitsy ao no miteny raha am'izao fotoana zao hoe tsy za iny sy sisa manao conférence de presse makapanao gazety izy anao de mena vola mpanao gazety de miezaka mamoaka hoe tsy anao iny fa tsy zany nale anty rangaha ty fa ny nataony niseho ampavemaso de teny za iny fa mitomany izy de teny andriamanitra tena mivona aminao afa tena nanao an'iny teo mason'olona mafy ke zany raha lasa navavy-malala mafy zany samora ianao lehilahy lehibe efa fantatry ny olona eran-tany hoe nijangajanga na aka chambre miaraka amin'ny vehivavy fa zao le lasa navavy-malala zany ny atao hoe tena rivotra ny fofofo ary tena rika tena tsy misy ohatry zany fa za mihitsy fa ty rangaha ty le
nataon'le tao amin'ny lioka nytenentsika teo ozy jesosy hoe misy anankiray ozy izy a anao trano te niady lalina teo ambony vatolampy efa eo ambony vatolampy fa mbola niady fototra ihany izy za tsy miteny mihitsy fa mahafinaritra ry tokony mena rariny ny olona mpanompon'andriamanitra nijangajanga fa zao kosa ny zavatra tiako atongavana aminareo raha fototra teo ambony fasikindra lasana bamalala de nenge tsika na esoeso tenin'ny olona re esoeso tenin'ny olona de mahavita tsika miveron-dalana tadidiko misy nisy fotoana voatendry itory-teny tam'izany nefa tena reko misy olona enao mena anivon'ny olona tsy maintsy misy foana ino ohatr'zao toy zany matsy avadika amin'any tena ohatrany tena ahoana moa fomba fahako ijoro eo am'reto masony olona rehetrarehetra raha efa zany ny zavatra hoe aparitaka mombana fa zao raha lasana bavamalala ny olona anankiray ny olona eo ambony vatolampy na inona karazana rivotra mifofofofo de tsy maintsy ho tafajoro zany olona zany tsy maintsy ho tafajoro zany olona zany ozy ten'andriamanitra hoe satria nanao fanorenana mafy izy nozogozonina ao am'le lioka teo nge tena jenao tsara fa niala ny enina mihitsy nge reto zavatra reto rehefa matsika ijery toe-pon'olona anankiroa akaiky be an Jesosy manana ny reto karazana ny tenenin' Jesosy nge manao fanoharana de mitsanga amitsika foana iny fa ijery fotsiny no zahako androany zao ny zavatra nitrangany amin'ny filazan'izy am'le lioka hoe ny olona anankiray ozy izy a tahaka ny olona anankiray nanao trano zay niady lalina ka nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ary no nitondraka ny rano de namery mafy zany trano zany ny rika fa nefa tsy nahozongozona azy hitanao ohatra misy rika tena hitanao mihitsy hoe miinsiste tsy rika sendra nandalo a fa ohatra miezaka mihitsy le rika tsy mety hafanenina fa miteny mana hoe tsy maintsy mirotana ohatra antsika miteny hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy fa ndrika miteny hoe mirotana amin'ny anaran'ny devoly ohatraohatra zany a mirotana mandeha fa zao ny zavatra mahafinaritra niezaka nanozongozona ny rika ny rivotra ny tafio-drivotra ny orohorontany fa hafanenina satria zao eo ambony vatolampy no naoriny zany trano za androany tesitina ny saintsika manao hoe tsy mampaninina raha laha ny andro aloha ianao manao fototra ny probleman'ny olona de zao te hifanenjika marina fa korsa makany an-danitra ny makany an-danitra ny korsa fa tsy ny fisehoanao hitan'ny olona fa mivavaka ianao azonao atao mihitsy mirehatra reny ao atokantranonao ao tsisy mafantatra ianao ozy ny olona hoe matory atoandro fotsiny iny nefa ianao maninona miady fototsy azonao atao zany tsy voatery ho hitan'ny olona ianao fa Andriamanitra ataovy mahitanao tsy ianao hitan'ny olona hoe way azao vao vina moa za vinale moa mba nisy fotoana kely nijery namana tamin'ny de varina am'le Facebook satria zao tsika zao mba mipiblie zavatra tsy ndraindray fa misy olona reto mandeha toerana anankiray anatin'ray andro de fantatro amin'ny atsipiriany isaky ny 10 minitra hoe lasatsindray izy way lasatsindray izy zao ndray de andeha hoerina zao ndray de eto anany misy sakafo ne misy sakafo marainy tine hoanina ndao ndray voary tsy voatery zany amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra fa misy olona ny ambadimbadika any raha lasana bavamalala tsy fantatry ny olona mihitsy hoe izy ty olona ty fa iny olona iny e miady fototsy ozy ny olona rovina vo hitory teny tsy miteny izy fa mbola miady fototsy izy rovina anao ty vo hitory teny amin'ny radio e mbola miady tsy izy ny kamo fa izy miady fototsy izy aloha satria fantatry ny olona iny ary iny olona misaina iny de fantatra fa ny rivotra tsy maintsy ho avy tsy maintsy ho avy ny ainandro azy tsika atao mialan'io asiana chapiteau io de vita raha zay ny problème fa tsy ainandro ny olona eto am'ty fiainana ty anisany zany anisany zavatra kely betsaka ny olona te hialokaloka ao ambanina mialokalok'Andriamanitra mahafinaritra zatra fa tadifa na ijonary ny alokaloka teo ambony tanatanana na lazo de tsisy nilana azy Andriamanitra tsy te hanao chapiteau aminao tsy tian'Andriamanitra ianao manao chapiteau fanomponoan'Andriamanitra fa mitena tanjon'Andriamanitra aminao de manao trano ianao tsara fototsy ary miorina any ambony vatolampy ngamba hoe verinao fa tsy nampalahelo zany olona nanao trano teny ambony vatolampy zany
ny olona raisina zany misy lehilahy anankiroa samy tonga mitondra fitaovana fanaovana trano ny anankiray to de tonga misy fasika eo ahoana moa raha zany manao trano ny ambony fasy zany mandavaka mihitsy na mandetika ny boaron iny fotsiny anao ataonao ohatr' zao de efa miletika iny tsy mila zavatra be deabe ianao fa vetivety de mitsangana ny trano mezany olona le ray mpanao trano ina ny ataony na fitaterana niny niakatra eny ambony vatolampy fotsiny aza de efa zavatra efa tantara de mezany olona e fa maninona io tany malalaka misy tany io misy fasika io maninona raha manao fa ravetsy anao trano e anao trano aralahy anao trano aralahy fa za hiakatra iry de mezany olona ny olona efa any anatina manao rindrina izy mbola vao matafakatra matière première eny ambony vatolampy bazinao an-tsaina moa zany ny olona efa mavita zavatra efa anafo ny olona efa mivitolona anaovana tafo ianao vao mbola miaty fototra ihany fa za teteny aminao fa tsy fananana ny za zao foana mba teniko amin'ny vadiko ty efa mba mahita hoe ny za tsisy mpitoro teny hifananako zany tsy mifanena amina endriky iverany zany be de be am'izao fotoana zao ny olona mieritreritra hoe oay ipastera ihanina zao a oay efa zao mpinina efa zao mitomobily nitaontsika anao etsika koa mba hanao oatra anazy toetra zao ny tokony hifananana mpitoro teny de zao firy ny olona tonga anao any an-davitra ary manao hoana ny fijoronao manoloana rivotoza anankiray fa le olona anankiray iny mitsinjo izy hoe tsy tiako loza ny fianjerako de zao ny ataony ny olona manao ny olona efa mandoko izy mbola mikapokapoka le boiron le tenany ny olona efa mametaka parkeo an-trano fa izy mbola mandatsaka beton foana tsy mety hitany olina ihany ny ataony eo ambony vatolampy eo e mahitana azy ianao aho de ohatra tsika mihitsy raha lasa rababy malala ianao amin'io eo amin'ny fanomponao n'Andriamanitra mbola mitady lo ianao mbola mianatra tenin'Andriamanitra mianatra mifandray amin'Andriamanitra miezaka mihitsy ianao fa rina indray andro nahita hoe fianarana amoahana pastera module anankiray 3 mois ao anatin'ny 3 mois ianao a pastera mahafinaritra be mihitsy tsy marina zany ny fitoriteny ny asan'Andriamanitra de fianarana mandritra ny fiainana ny ery Davida 7 taona nianatra ny anjaka fotsiny andeha anjaka 7 taona ny fiainana Andriamanitra mampianatra atsika zavatra be dehibe na nitsika mieritreritra tompo ro finanana anao asan'Andriamanitra lehibe ozy ny tompo mianara aloha ianao izy amintsika reto tsy mba mainka anao asan'Andriamanitra te anao asan'Andriamanitra ianao te hitoro teny ianao te hampiova fo olona ianao ozy izy Davida te anao an-tranon'i Jehova ozy izy natana taovy azo ny tananao atao de faly Davida fa ny aliny any de mivangin'Andriamanitra natana ozy izy Andriamanitra hoe tsy enao ny anao ny trano fa nijanakao Davida mbola nianatra fotsiny aloha nampiorina fanjakana tsy mamaika an'Andriamanitra ry lasana baby malala ny ahazo ny trano ny tepoly fa ny teny Andriamanitra aloha de nanomanana nanaovana zany tepoly zany zany any te-ampahiry atsika rehetrarehetra raha n'olona tena fanompona an'Andriamanitra tsy afaka ozongozonina tsony ianao mandrakizay dana aloha fototra manaova fototra andana aloha ianao ataovy aloha ny fototra aza maika ianao ny ampitsangana rindrina fampianarin' Jesosy manao trano ianao androany voalohany indrindra jery aloha mitandry amitrahanao trano zava-dehibe zay a tsaroako mihitsy rehefa nanao nisy olona nanao trano de nasiana beton tsara ara-dalàna mihitsy tena faritry bypass teny tam'izay tena vita beton manodidina miditra eo an-trano ny tomobile satria anona teo taloha tanimbary de nitokanana ny trano fa noho ny fotoana elaela taona vitsivitsy manomboka manao ohatry zao le trano zany hoe tsy le trano no mirodana fa mitongilana miaraka am'le beton natao ny nazy tsy fototra ny olona tam'izay fa le tany mihitsy
le tany fa sady jerena ny fototra no jerena ny fanaovana ny fototra raha tianao ny joro raha tiantsika no ijoro tsy ho lavony zany atao hoe rivodoza le sasany nge teto raha lasana bavy malala le ray mbola manatsofatsofa tsiko manampoatra trano ny sasany efa eobofandrina mitsotsotra anaty trano tsara tare satria tsy fantatry ireo olona ireo fa ao alindrina kely ao eto amin'ity tany ty reo amin'nyaina ny ady lalovan'ny olona de mitovy ihany hoa samy tsy maintsy andalo an'io ady io fa ahoana ny fomba hiatrehanao an'io ozy ten'andriamanitra hoe loza ny fianjerana anao sika jery mpianatry jesosy rola misy mpianatry jesosy rola miavaka tsara mihitsy atao amin'ny baiboly a ny anankiray atao hoe petera de ny anankiray atao hoe jodasy araka teniko taminao teo izy jesosy mantsy petera hoe rehefa nahita amin'ny petera izy de zao mba tenin' jesosy tena nafinaritra be voatahiry momba ny petera nanao hoe any amin'ny matitoko fahinambe folo andiny favalambe folo fa izao milasa aminao koa hoe ianao ny petera ary atompony ty vatolampy ity no aoriko ny fiangonako ary mivavady ny fiainatsita tsy aresy azy petera lasana bavy malala rehefa nifidy any petera jesosy de petera tonga de nametraka ny petera nanorona ny petera teo ambony vatolampy everin'ny olona fa resaka tsotsotro zany a everin'ny olona hoe zavatra tsisy dikany zany a fa ho jerentsika kely hoe inona ny vokatry zay tenin' jesosy zay fantatsika tsara moa ny fomba netsoan'andriamanitra ny petera fa i petera de le olona nanana na izy azy nanana ny fahaiza manao any spesialista sady professionnel amin'inony amin'ny fanarotona ary petera de olona tsy mba nila olona zany fa raha fantatritsika tsara fa petera rehefa mandeha misakatrondro de tsy mila mpampianatra izy tsy mila mode d'emploi izy tsy mila hoe boky arahana momba zany izy fa fantan'io hain'io fantatry petera hatramin'ny atsy ny misy trondrotra zao fantatry petera ny momba ny tany io rano fantatry petera ny fitondran'io io laka kely io ary na de nitrondro zakan'io ary fantatry petera fa zao ny zavatra mafinaritra rehefa iantso an'andriamanitra iantso an'ny petera andriamanitra rehefa ifidy amin'ny petera jesosy de ny zavatra tsy nentina ataony alina misy fotoana nkatsika ohatr' zany ny zavatra fanaotsika ihany fa tonga amin'le fotoana tsy mety ianao mieritreritra hoe fiainako ray de milamina fa haiko tsara io fa tonga le fotoana tsy milamina indray ianao tsisy linina nety ny zavatra nataony efa fataonao isan'andro de izy ana hoe fa ahoana ary fa ny diplômako nefa ty tena mbola ity amiko ty tsy niova fa tsy nety le zavatra atao de petera tratran'zany de natsony fa ny marena moa izy a misy zavatra service nangatana jesosy taminy te hitoriteny jesosy nefa jesosy a mila sambo kely fa ny zavatra mahafinaritra de zao efa tsy nety any ny alina ozy petera alao mihany toriteny io mihitsy jesosy ny naka kely koa ipetrao io fa hitan'andriamanitra zany a ary efa hitan'andriamanitra ny toepony petera de petera rery nahazo an'io teny io hoe ianao ny petera eto ambony ty vatolampy ty no aoriko de fantatritsika tsara ny toetra ny petera fa petera de olona tena manana hafanapo mihoatra no mpianatra rehetrarehetra fantatritsika tsara petera foana nge manondra no anatin'ny mpianatra io e hitanao le mahita zavatra mitady zavatra petera le mpanao fanontaniana ohatry ny tsy de fametrahan'ny mpianatra an' jesosy reny petera rehefa vakinao ny tantarareo mpianatra eo misy fotoana petera io mitady ananatra an' jesosy mihitsy mitady izy reny de jesosy tsy ohatr' zao ary fantatritsika tsara zany petera zany le olona le manompo an'andriamanitra zany tena amin'ny fotry i petera le nitenina na hoe jesosy hoe raha enao tokoa io de alefa ho eny aminao fa maninona petera manao an'izany fa maninona petera raha mijanona mipetraka tsara ohatra mpianatra rehetra na jesosy izy na jesosy na jesosy izy na tsy jesosy de miandro ohatry ny olona rehetra fa petera nyteny hoe raha ianao io de alefa petera raha lasana vavy malala te anao dingana foana te anao zay ataony jesosy fanta fa mandeha ny ambony rano de mba te anao an'izany izy satria zay mihitsy ny ange
zay mahakristianina tsika petabe ny olona kristianina fa tsy tia kory zay ataony jesosy tsy mantsy miezaka manao zay ataony jesosy fa petera miezaka mihitsy izy mandeha ny ambonilany zao de mba mandeha ary tsy mahagaga raha petera mpianatra nanagana mare my voaloha satria maninona petera tena kristianina petera tena momba ny kristy mpanaraka ny kristy de ataony sy ataony kristy de kristianina de inona nataony petera mandeha izy de nenjery de inona zavatra nataony mpianatra ny meme anazy zany ka te ho derainy zany ka fa manina raha mipetraka tsara fa zavatra tsy fantany de zao manorona fototra io petera io manorona fototra io menjera foana io fa efa fototra anakiray indray loha zay izy tamin'ny mpianatra momba nanandrana nandeha teo ambony rano petera nge fa nanao pahanaky telo rona telo teo iza tamin'ny mpianatra zay nametsiny ny mba efa nandeha teo ambony rano fa petera tompoka efa navita vo nilatsaka ary zany mino fa mandra-piaka ny tany zany defa nandeha tany izy fa tsy hitany olona zany efa nandeha tany possible zany ka possible petera nge nanana mpianatra petera nge nanana mpianatra baiboly mety nisy fotoany reo mpianatra eke de fa tanao ty baiboly ty a farany kely indrindra voasoratra tato be de be zavatra tsy voasoratra fa possible zany za zao mino an'zany mba nanana mpianatra koa petera le mbola le saritahotra kely de nandeha lakana de nataony petera fotsiny zay nataony jesosy mangina mitsara petera ianao ve io za mihitsy ka alefa mandeha afiary de menjery le mpianatra rikely finoana aiza finoanao possible zany fa mpianatra rehetra tsy sananao izy izy akory zany eo ambony rano jodasy tsy sazy zany jodasy ary mety tsy mahay milomano fa zao ny zavatra mahafinaritra de zao io manao fototra io ke raha lasana babalala mezany olona ho atsika manao fototra io e ny olona efa manao trano fa mitsangana fa ianao mbola fototra foana mbola manao fototra foana ozy le fanoharana nataony jesosy hoe ianao ry petera tsy fanoharana moa fa tena tena ambony ty vatolampy ty no ahoroko ny fiangonako ina zavatra nitranga tamin'ny petera petera ny mpianatra farak'izay farany indrindra vo niabandonian jesosy petera no tena niala tamin'ny jesosy tamin'ny ora farany indrindra omeny olona tsiny foana petera nandahiny telo petera ny olona sana metoky an' jesosy ny teny nanao hoe jesosy a na hialatra amin'ny haiko azy za tsy mba andao anao na mandao anao ala ny olona rehetra za tsy andao anao na ho faty ary a za tsy andao anao petera sananao an'izany fa mpianatra sasany tsy sananao an'izany hitanao rehefa olona ny tsy mety manao voady misy fotoana mitondra mbavaka olona de zao no teneniko zao a problème aby misy ty anao ty fa zao sy afaka io a zao fotsiny sahianao manao ohatra ny ana mamany samoela tsy nananjanaka momba tsy possible tsony mihitsy iana zany ange mbola tsy manana vitana raha vitana le zany mbola kely chance noy sarange sarange vady na lehilahy nanao van'andriamanitra fanekena mihitsy hoe ry abrahama zao fa inona moa iana ny vadiny nge manana vady afa mananjanaka e ny vadiny efa miteny taminy hoe meko anao zay tianao za ve tsy mahasolo zaza folona roapolo izy izy zany hoe fa olona efa mionona tsy izy fa zao iana nandeha tsy nahafapo azy ny tenin'ny vady fa raha samitsy izy nanao vady tamin'andriamanitra zao ny teneny hoe raha menao zaza lahy tokoa de atolotra anao izy amin'ny andro rehetra iainatra any amin'ny samoela toko voalohany misy an'izany teny zany de inona zavatra mitsanga helin'andriamanitra le voady toy izy andriamanitra maninona kefa hoe omeko anao a izy amin'ny andro rehetra iainako eny ary ny heritaona ohatra zao ihany za andro any mitodika ho an'izay olona tsy mety mananjanaka tsy indray mandeha mantsy zany zavatra zany lefa nitranga olona hitoko ambavaka tsy nananjanaka de lasa nananjanaka manao kokoa an'le zazakely efa telo taona sy tapany zao zay zaza zay a izay efa nampilany aiko ny fianakaviana fa zany teny rehefa vangin'ny tompo zany a tsy hoe vangin'ny tompo ahoana za tsy le hoe mahita an' jesosy fa rehefa mivavaka ianao zany de anatina vavaka ao anao rehefa misy olona mba mangata vavaka de misy mba tenin'andriamanitra midinao de zao ny teniko alevavy ny tenin'ny samoely io misy zavatra voady angatan'andriamanitra aminao de ny salasala mihitsy izy tam'le voady satria misy zavatra zay tsy mety fony mihitsy eo amin'ny fiainany fa rehefa teneko io takalotakalo a mizany anakiroa
inona mavesatra aminao le anao ananjanaka sa reto zavatra tianao reto de rehefa reto ny ataonao mavezatra de mialatsiny fa maivana be le zazakehatra mba misy fotoan'andriamanitra tonga am'zany zavatra zany de ny olona be de be mihitsy matahotra anao voady zaho any tena n'le rahalahy zay afaka ho anao amin'ny problema zao ndao tsika zao vavaka de ndao an'olo tena de tena misy jesosy manomboka androany anompo anao azafady no rato izy izy za aloha efa manompo an'andriamanitra fa za zany le mihitsy alalina be raha tena tsy matahotra le liditra lalina za tena eko anao fa za raha mbola misy lalina zay lalina fantatro idirako amin'ny fampo an'andriamanitra idirako zany maka iverinao fa ratsy zany manompo an'andriamanitra mihitsy any amin'ny lalina zany jereo zao zay zao androany faly ange zay tsy androany any fa matahotra ny olona anao fanekena fa i petera ny tena izy nanao hoe jesosy any na hiala aminao ny olona rehetra za tsy hiala aminao ary tao am-pony zany fa tsy hoe tsy tao am-pony tsy nanao mpitary-bady vilambavy izy fa tena tao am-pony zany ny olona naoriny eo ambony vatolampy de afaka miteny zavatra ohatr' zany anatina zavatra mampatahotra anatina zavatra mampitaitaina jesosy nge tena zany tsy hoe dimapolo taona melohany zany efa ho avy nge zany zavatra zany fa petera rery teo ampianatra ny sany tena jesosy na hialatra amin'ny ko ary tanterahany nge zany petera rery ny sanamoaka sabatra tompoko teo agetsemane navoaka ny sabatra ary tsy hevina modiny atorita jesosy io jesosy amivoaka ampidiko am'zay sabatra fa tena nkapainy ny sofo maliko vonin'izy tonga tamin'le teniny tokoa fa raha tenikera raikitra ny ady maty petera tena maty ka jesosy ka petera nafantatra amin'ny programme jesosy hoe ampidiro amin'ny fitoerany sabatra tsy fantatry petera meloha zany fa petera fa za jesosy na hianatra aminay ko azy tena ataony zany de zao ny zavatra nitranga lasa jesosy ny samboriny mpianatra tonga de nody daholo nanomboka teo nody fa petera nanaraka tena nananina teny mora ve zany sasarotra sarotra zany ny olona rehetra efa nody daholy fa petera nanaraka tena lavilavitra teny zany ny olona miorona ambony vatolampy zany misy fototra anakiray na de lasan'ny olona aza jesosy mbola eo foana le ty anakaiky anao a jesosy na de efa babo azy ianao za te eo akaikinao zany ny olona naoriny jesosy eo ambony vatolampy zany ny olona manompo an'andriamanitra amin'ny fototra tena tsara nanao erreur izy hoa betsaka ny erreur nataony fa tsy nampiala azy tamin'andriamanitra ary erreur nampianatra ny petera tonga ny fotoana tenenina zay ianao niaraka tam'le galileana tsy za zany ianao mihitsy le izy tsy za zany ka oa io le lehilahy niaraka tam'le galileana tsy fantatro mihitsy zany olona tenenareo zany de izy ny olona hoe aza mba manao tahaka ny petera fa zany tena manaova tahaka ny petera ianao petera nge nandahany jesosy zany raha lasa nabambalala efa miaritra tamin'ny manainy raha ianao mitoerana inona nataonao tsotra fotsiny tsy nakany fotsiny tsotro zao ianao fa petera nandeha izy tany amin'ny fitrapanana de fantatra moa nefa rany petera niala teo amin'ny toerana io ny nataon'ny petera rehefa niala teo tsy hoe niteny izy hoe tsy fantatro mihitsy zany lehilahy zany de nody izy de zao ny ataony zany tsy fantatro nanga iny fa maninona napidiky izy tsy fatra fantatra an'zany jesosy zany hoe tsy misy fotoantsika mitendreny ohatry zany sa tsy misy fa petera vo niala teo fotsiny vo tsy hitan'ny olona fotsiny izy de naninona izy nitomany mafy petera hoe jesosy sy aty zady anao foy anao misy lehilahy anakiray atao hoe jodasy mpianatry jesosy zany lehilahy zany indray rehefa maky ny tantarany mpianatra tsika de zao jodasy nitoetrany jodasy de zao olona tsy mba mpiteny tena be tsy miteny tsy de miteny izy de ohatr'ireny olona iendry tena olona mahafinaritra reny za rehefa mahita olona diso tsy miteny mailo tena ohatra mailo inona ny tena ambadiko zao tsy miteny zao faly ary izy ty satesy inona ary manao mampimenao tsy mime izy malaino anao tsy miteny izy fa jodasy ohatry zany tena lolona iendry olona le tena manaraka eny mpianatra de manaraka fantatra mo fa i jodasy io tsy mba voasoratra tao am-baiboly mihitsy ana fomba natsony jesosy anazy tonga tsy voasoratra tonga teo izy ampety jodasy amin'ny mpianatra de olona tsy mba nanana fanamarina efa fantatry jesosy raha teo angambany tsy angambany fa
tsika moa fantatr'andriamanitra hatrany anatin'ny fotsika hoany hatrany amboaka tsy de efa hitan'andriamanitra ny programa de fantatra de zao ny asanjara asan'io Jodasy io i Petera zany a le jesosy a voarevany aminao ndao zavatsika anao zao Petera fitarika amin'ny mpianatra mihitsy a Petera tena mpanatetsy amin'ny mpianatra ary mpandeha amin'ny fony mihitsy ny Petera io a Petera le antenina anao hoe nisy olona tsy nino an Jesosy tamin'ny tanàna reo izy sa tonga de tsika mavaka mihitsy de midina ny afo Jesosy fa reo olona reo hitanao tesitra izy nalahelo izy efa maninona ny Andriamanitra iny tsy nona reo tsika vera nareo tsy rehetra ohatran'izany malahelo mihitsy tsika fa maninona reto fianakaviako reo tsy mety mino an Jesosy tsy mino ahoana moa zany fa le hitanao ohatrany hoe misy olona zany tena tianao hidirana mihitsy ao anatiny ao de anao mino an Jesosy eo amin'ny toerany misy olona tsy mety mino an'Andriamanitra mihitsy misy olona mivarina mihitsy ary mahita olona de olona tokony ho sitrana hoe tena sitra de tsisy olana tokony tsy asitrana fa zavatra kely vao tsy ela nivavaka ho an'olona anankiray zay avy nitorotena de nivavaka ho an'le olona vao avy nametra tanana tamin'le olona tena mivavaka tena tamin'ny tsy hoe nametra tanana fa mivavaka ho azy lefa metrametra tanana koa matsy manahirana rehefa le misy olona miala ohatry zao mihitsy de alao tsy mifametra tanana fa io zany na mametra tanana ianao na mivavaka ianao na pary telefônina io na en ligne io rehefa ao aminatiny ao ny ositra de mitsoaka ny devoly zany de mivavaka ho an'le olona Jesosy teo sany teo vavaka vita ny vavaka ozy izy mahatsiana rado a avy misy lohenao aty ahoana ao kaza vao misy loha le toriteny le ohatra hitanao le izy zany a tsy zay zavatra zay tsy manana volona hiady hevitra fa zao Petera le olona tena tonga de tena nalahelo mihitsy tsy ninono Jesosy tsy ninono ny olona Jesosy de ozy eo andetsahantsika afo eo sy ny sisa fa i Jodasy indray olona tsy miteny de tonga lasa mpianatra de ny tena voame a olana i Jodasy a ny mpitazona kitapom-bola amin'ny mpianatra izy zany comptable izy zany no comptable ny mpitana kitapom-bola ny mpianatra any amin'ny daholo ny mianana kitapo zany de daholo ny vola me frais kely Petera mamoaka Jodasy vidy sakafo tsika ho an'ny Pasika me voly Jodasy sisy fa Jodasy de mbola zany tena andriamanitra olona tsy natoky tam'izany fa mangala tety vakinao ny anina vakinao ny raha manana baiboly dictionnaire baiboly nareo de vakinga tantara Jodasy fa zay mihitsy i Jodasy nangala tety izy zany le manao le maso absolu mitazona le anina le voatsio kely olona de aleny de afindra atao posiny ty voly tsy mba mitazona tsy matoky amin'ny asan'Andriamanitra tsy matoky resabola de Jodasy tsy miteny fa tsy miteny fa zavatra maty eo Jodasy le olona nanao alahelo-mbola be mihitsy niariary rehefa tonga ny vehivavy anankiray teo Maria Magdalena tonga tao amin'ny ny vahiny tao amina tranona lehilahy anankiray teo Simona mpandokoditra i Jesosy de rehefa miperaka teo Jesosy nampianatra de nisy vehivavy tany nandady niala avy tany tsy vehivavy mahanitra io fa vehivavy mahanitra ara-panahy fa nafoy zavatra menaka lafo vidy misy nahary-daozy ny ten'Andriamanitra menaka manitra ohatran'ireny Yves Saint Laurent reny zany na ohatran'ireny Clarins reny tsy fantatro de zao ny zavatra ny trano tonga tao amin'le trano izy de nosorany tamin'ny tongotry Jesosy le zavatra manitra toy izy Jodasy fa inona ny atony zao fantarina be zao sy anao ve mba nomena ny manitra ny tena marina raha i Jodasy indray tantana ny voly eo amin'ny manitra de misy indray apahany lasany aminy izy zany miseho hoe tena manitsy ny olona izy za tena izy fa my tena marina fantaritsika ny antony de zao Jodasy raha lasana vavy malala de trano anankiray porofina trano anankiray ny olona teo ambony fasika ny olona teo ambony fasika ary rehefa tonga am'izay ny rivotra nandalo ny rika mbola fitiavam-bola ihany angera lasana vavy malala no natonga ny Jodasy nanino mivarotra an' Jesosy mbola le tsy fahaiza miolona mbola resabola vola mody tsy miteny fa ato vola any vola taholona ao an-tsainy raha vakina ny sainy tonga de euro de dollar tsy nagaga
raha ohatra i Jodasy tamin'ny alalan'ny resaka arabola no fakam-panany hiditra teo aminy namidy an' Jesosy. Fa za teny aminao androany hoy zay tenin'Andriamanitra manao hoe loza ny maharavany zany trano zany. Ina zavatra nitranga tamin'iny alina iny, nandeha Jodasy, nandeha Petera, samy nanao zavatra mitovy. Ny ray nandahiny telo, ny ray nivarotra vola 30. Fa ny ray raha niala teo de tratrapanenenana mafy de nitomany ary fantatra fa tsy ranomaso toka zany. Na le ranomaso mba mitomany ny olona de mitomany, fa tena mitomany tany anatin'ny tany ny tena hoe Jesosy ty ianao tena foko. Fa tsy maintsy afoko nefa ianao Jesosy fa za mbola anao ny asanao. Nitomany Petera, tsy fantatra natomandra-patonga tay, nitomany. Samy saraka ny lalan'izy roa lahy, samy tafasaraka tamin'i Jesosy. Fa inona nataon'i Jodasy? Lasa izy vao niala teo de volazan'ny tenin'Andriamanitra fa loza ny fianjerana. Nandeha namony telo izy. Zany ny loza zany. Fianjerana tena loza. Satria nahoana? Satria fanompon'i Jodasy, ny fitiavan'i Jodasy, ny finoan'i Jodasy an'Andriamanitra de nijoro teo ambonina fasika. Aingana loatra izy de hita hoe tena mpianatra. Izy tsy mitery io rehefa mijoro eny ny olona. Izy le mampiseho hita ohatra hoe tsy Jesosy mitoro tena de dao ny mpianatra 12 de Jodasy de manao fijoro tena reny. Fa Petera mety alaminy tsara ohatra de anona ohatra de tenitenen'ny olona foana Petera io mpianatra io tsy izy io. Pelipelika. Mpianatra pelipelika fa amin'ny tena marina de zao mianatra foana Petera. Mianatra foana izy aloha. Tsy mbola nanana anjara ngezabe Jodasy tonga de mpitamboly. Misy tsara ohatra mpitamboly ray mpianakaviana zao mpitamboly na ray mpianakaviana fa tsy le zazakely ary. Fa Petera tsy nahazo an'izany toeran'izany. Fa Petera mbola mianatra foana aloha. Nanorina foana aloha. Nanao fototra foana aloha Petera. Fa zany ny fiafaran'ny olona. Naorina teo vatana. Fantatrao hoe araka ny teniko taminao teo Petera no mpianatra nanangana malemy voalohany. Alleluia. Izy le nianjera voalohany. Tsisy nianjera tamin'ny rano afa-tsy Petera. Tsisy ny bedesy ny Jesosy tahaka ny Petera. Voateny foana Petera. Mantarana any voaka ianao ry Satana. Petera nahazo an'izany. Satria naniny nety ny hafanam-po izy. Fa izy kotsikivy. Izy tsy tena za Jesosy tsy zamby mba ataonao na. Fa ny tena marina efa niorina eo ambony fatomampiatrany voalohany izy. Na ny fampianaran'i Jesosy tsy nampihemitra anazy tsony. Firifiry ny olona voatenin'ny pasitera am-piangonanao tsy mivavaka herinandro 2 herinandro. Fa nanino? Manindro ana le toriteny. Fa izy zany notsondroma amin'ny toriteny e. Za mitsy le teneniny misaona an'Andriamanitra ianao ianao ne itsy n'Andriamanitra anaty toriteny zany. Inona koa raha lasana bavalaza zany hoe miditra ianao tsy mahare ninino. Zany ve tedaviny olona am'izao fotoana tsy momba anao mitsy ny toriteny. Fa za tena teneko anao mihaino toriteny fa latsaky ranomaso kely fa mahatsapa hoe za zany Jesosy. Tena za mitsy zany Jesosy. Zany le tony zavatra mahafinaritra. Fa Petera na itsy foana nge zany e. Fa tsy maninona ozy Petera. Ataoko ny fototra e. Ataoko ny fototra. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray tsy teo intsony Jesosy. Eo am'izay tokony hipotrahan'ny trano. Fa Petera nanangana malemy voalohany. De teny aminao androany. Mioronorsy ny ahoana ny tranonao fanomponao an'Andriamanitra. Taky ny ahoana ny fiorenany zany tranonao zany. Fa za te teny aminao androany. Andriamanitra de miresaka fototra foana. Ary problème an'Andriamanitra mitsika hoe tsy fototra io. Manao ahoana ny fototra. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny matotoko fatelo andiny fa folo any manao hoe ino sy ino fa ny efa apoditsy ny azo sady ozy izy ny famaky. Ka ny azo zay tsy mahamovo tsara. De ho kapaina ka tsy mpanatiny hafa. Problème an'Andriamanitra foana ny fototra io. Eo amin'ny fototra io zany. Efa eo amin'ny fototra efa misy famaky ohatr'izao. Za koa tsy mitory anao hoe Andriamanitra masika be ny Andriamanitra toriko aminao. Fa Andriamanitra kosa mitaky amintsika. Aza misotra tena kristiana ianao tsotra fotsiny. Mila mamovo tsara tsika. Fa tsy hoe kristiana de mamovo ratsy. Fa raha vao zay ity ny famaky efa mianatsika. Ary tadira lasana bavy-malala. Tsara be mihitsy ny toerana mpanompon'Andriamanitra. Ny toeran'olona mivavaka de tena tsara ary tsiriritana. Fa toerana anankiray koa tokony hampatahotra. Satria misy famaky foana eo. Miandra tsika rehefa tsy mamovo tsara tsika. Androany mampianatra anao ny tenin'Andriamanitra. Tia anao Jesosy. Manahoana ny fototra ao. Fa raha an'Andriamanitra mahaso akaiky ny fototry ny tranonao.
arahany jesosy maso akaiky ny fototrao raha lasana vavamalala feriferiny olona zavatra tsisy dikany de fa matokany olona tsy vavaka za tsy vavaka tsony fa manino tsy nivaly ny vavako iza miteny anao fa tsy nivaly ny vavaka ao fa josefa ka efa miteny zany hoe tsy mivaly ny vavako sy nateraka ny nofoko ninina zavatra ny lalovana fa andriamanitra ny eny sy ny amainina no miresaka aminao rehefa miteny aminao izy de fa ny fotoana ny mila indrasanao de teteny amintsika androany manao hoe arahan'andriamanitra maso akaiky ny fototritsika rehetrarehetra amboary ny fototrao aza miteny hoe lany andro rovina ihany avao mba hotrano rovina ihany avao mba hanangana tsy elao le hita ety ivelany zava-dehibe amin'andriamanitra fa mety be amin'andriamanitra aloha ny fototra any ambany mbola tsy hitan'ny olona any anao rehefa miorona tsara raha lasana vavamalala andro fatongavany rivo-dozy zao andro ny ranonorana mitondra rika mampiozongozona fototra mivavaka zao fotoana iainantsika zao mafantatra iny na mifahavalontsika am'izao fotoana zao mivavaka voalohany indrindra efa aloha mpamosavy fahavalom-pivavaka ireny a ny piskidy sy ny sisa ny satanista rehetrarehetra eo afahavalon'ny mpivavaka ireny ny vidim-piainana manozongosina ny finotsika ireny ny fanenjehan'ny olona manozongosina ny fanompotsika ireny ny toetra raha politika manozongosina ny finotsika ireny ary be deabe ny olona mpivavaka ary za manandratsika androany ampiseho fa mpivavaka ianao aza etipo zany ianao hoe ianona ny lany eo de ianona ohatra de miditra discussion am'zany ianao fa amboary ny tranonao miakary eny ambony vatolampy de amboary ny tranonao aza varina mijery an'izany ianao fa niza filoam-pirenenao tsika mitondra mbavaka amin'ny firenena isan'andro a fa za koa teteny aminao androany fa aza mivavaka ianao ianona tompo filoha fa ino mihitsy anao vo mety tsy fantatra ao zay azo anao sa tsy miangina iny tsy fantatry liliny koa fa andriamanitra mahafantatra anao rehefa mpivavaka ianao aza miditra lalina politika zany diso zany andao anao politika tsy mariny zany politika ny lanitra ny atsika ahoana ny atongavako any an-danitra ahoana ny hitondrahako ny tenako araka an'andriamanitra ahoana ny atonga ny tranako misy fototra tsara ambony vatolampy fa rivo-doza daholo zany mitsoka ny rivotra tokantrano ao mitsoka ny rivotra ny fianakaviny mitsoka ny rivotra am'ty zao tontolo zao ty zao zao ho avy ny fotoana namoaka lalàna Andriamatoa Donald Trump fa andro anankiray ihany tsy maintsy ivavahany tsy maintsy zay namoaka didiny misy mpitondra fivavahana angezabe anankiray reto zavatra de fafana fa tsy mifanaraka amin'ny aktualité am'izao tsony mila atao ohatra mizazoro ohatra ny telefona zany ty baiboly ty de reto zavatra to lana daholo fa andriamanitra rehefa miteny zay manala amin'io na zay manampy amin'io de fantatra ny toy fa za teteny aminao androany zany rehetrarehetra zany rivotra daholo za raha lasana vavamalala ininona mbola misy didy mivoaka hoe zao zavatra zao tsy azo atao tsony de na zao zavatra fantatro afaka manao sinizy taratasy rehetra tiany ataony sini reny olona lehibe raha-tany reny fa tsy afaka manao sini atao poko izy hoe za mihitsy siniva zany poko de za manomboka androany tsy mahazo manao an'izao tsony fa ny azy voalazatiny a de ataoko mandrak'izay zay tenen'andriamanitra raha tsisy analako tsisy anapiko satria za de teo any an-danitra ka za teteny amintsika androany ny rivotra ny rika ny orana tonga amintsika zany fa eo am'izay ny afaka hijoroana olona anankiray hoe tena mpivavaka mariny ty olona ty eo am'izay ny ahitanao hoe zany ny atao hoe mpianatry Jesosy nandahany Jesosy izy fa izy koa mbola anisan'ny mpianatra ny verina voalohany indrindra ndray efa namono tena ka volazany ten'andriamanitra ka loza nge ny fienjerany loza nge zany fienjerany zany raha lasina mpavamalala raha efa trano mijoalajoaly ianao ka androany te sitina anao androany andao tsika tsy hanompo an'andriamanitra ny endrika ivelany andao tsika hanompo an'andriamanitra ny anatin'ny fotsikany fantatrao hoe fa raha ianao io manompo an'andriamanitra mifona ho any anaty any de tena afaka hira mihitsy ianao hoe inona ny asaraka aminao Jesosy inona ny asaraka na aminao Jesosy fa orena fa fanenjehana fa inona ny ampisaraka anao fa ny olona am'izao fotoana zao ny tena marina fantany amperaka amin'ny olona zao sia de inona ny tsy mampisaraka aminao Jesosy fa ohatra mampisaraka daholo manambola ny olona miala amin'andriamanitra entina mibavaka ianao entina mibavaka mivaly le vavaka tsy hitatsony le olona
fitahina zany na mpiverim-bana misy le olona ao anaty ady tsy mivalambavako miala amin'andriamanitra misy olona nananana izy azy ohatra voakitika takany tamin'ny andro ny sopa mifanana de miala amin'andriamanitra ny tena mariny niriny tokony efa hovaina amizao inona tsy asaraka azy nao satria efa be loatra manasaraka ny olona am' jesosy de hovaina kely fotsiny zany inona tsy asaraka azy nao presque mampisaraka ny olona amin'andriamanitra daholo zay zavatra misy rehetra nefa ngera lasa navavamanalina mitodika amintsika mpivavaka mbola rivotra tsisy rivotra fotsiny mbola hainandro zao iainatsika zao vava ngely fotoana e basy ny ambanana anao aorina ivavaka ianao sa tsy ivavaka za tena ambarako retany lehilahy reto misy fotoana zay menakavy kely miresaka an'izany de zao mba zavatra teneniny mivady efa tonga zany a hoe tena inona ny tianao avelavelona fa tsy manompo an'andriamanitra tsony sa manompo an'andriamanitra de tifirina zao mivany teniny mivady zao a reo zanak'ireo loha tifirina voalohany atao vita masona mihitsy maty fa zay zany le tifirina so de zay vononareo de zanakay ataonareo ka fa vonoy aloha kely io vonona voalohany verifeko tsara aloha maty indraindray zao vonoy ary vonoy fa zay manompo an'andriamanitra ledraindray ary za vonona farany ary na basy be dehibe zao foso koa velo loatra de zanako tsy etsony vadiko tsy etsony fa zay de anompo an' Jehova Andriamanitra zay halleloia satria ho amin'ny fotoana rika ho amin'ny fotoana fa ny olona anankiray la lasina vavy malala mampijoro ny finoana eo ambony vatolampy de tsy atahotra n'izany rehetra ozy ten'andriamanitra vakitsika maranantsika ten'andriamanitra misy any amin'ny Matio a any amin'ny Matio toko fadimy Matio toko fadimy any amin'ny Matio toko fadimy a ny andininy fahaefatra amby folo misy teny mahafinaritra aveo manao hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao tsy azo afena izay tanàna miorina eny atapitendrom-bohatra ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy eo amin'ny vatafamarana fa apetrana eo amfanao fanjiro ka de mazava am'izay nyrehetra ohatrany aoka zava eo masony olona nareo de ny fahazava toy izany koa re zavanareo mba ahitana ny asa soa nataonareo mba kahakalazay nandrainareo any an-danitra hitanareo ny zava-dehibe amin'andriamanitra de zao tsy le tranonao hitany olona fa ho avy ny fotoana ataovy amainina zany ho avy ny fotoana hita am'izay io misy tanàna miorina eny atendrombohitra tsy hita zany izy hatramin'izay a ao ambany miotra ao amin'ny tendrombohitra ko misy olona miady fototra fa tsy hita fa ny ety ambany ety amin'ny fasika lehibe fa trano ange zany ohatra tanàna ny Dobay mitatra be anatin'ny fotoana foy tsara eny ambony fasika fa ao ambony ao misy zavatra mitranga ao alleloia de ohatra ny ara-panahintsika reto zany fa ho avy ny fotoana vita am'izay le trano eo alleloia ny ezaka ataotsikura lasina vavy malala ny fomba fiteny malagasy misy tena manao hoe nody vetiny inona moa ranona tsakaina fa eo efornao eo amin'ny fanompony eo an'andriamanitra koa tsy maintsy ody vetiny fa maninona ianao anao arobavaka izay androany fa maninona ifady any zay am'izao fa maninona ozy ny olona andaonao vavaka fembena isan'andro amin'ny folo ve de hatramy filo hatram'raiky mivosasa zany ve de maninona ianatra baiboly fa atao inony zany andao ivavaka fotsiny fa ho avy ny fotoana atao ve amainy misy trano hita am'izay ery ambony tendrombohitra ary izy Jesosy manao hoe tsy azo afenina tsy azo afenina tsony io am'izany fotoana zany ianao vo tena hoe ho hitanao ny vokatra zany hoe zao roambe folo taona ny ato fototra foana fa roviana ihany fa tsy maintsy ho avy tsy maintsy ho avy tsisy very reny da lasana vavimalala tsisy very reny fiadina fototra ataonao reny ao ny fotoana ozy am'izay Jesosy zao a nareo rehetra rehetra ety ambany ety am'zay mijerevy nareo le trano teo ambony fasika jerevy am'izay ambony fa tsy azo afenina tsony tsy azo afenina tsony alleloia tsy azo afenina tsony mitsamy miorina eny ambony tendrombohatra ela vo vita manaika fa Andriamanitra tsy nametraka fotoana taminao anatin'ny 10 taona anao tsy maintsy lasa pastera Andriamanitra tsy niteny taminao anatin'ny telovola anao tsy maintsy mivoaka ho pastera fa Andriamanitra miteny taminao avy de manaraha ozy Jesosy tsy teny Jesosy hoe Petera miaraka amiko telovola anao de mahay am'izao zao andao fotsiny manaraha ilaozy ny ray aman-dreninao miala amin'ny tany ny ray sy ny reninao ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama
fa tonganao firenena lehibea tsy fantatra rofiny tsy fantatra koa ho aizy fa zao andeha fotsiny ao zy abraham fa ho avy ny fotoana na rofina tsy maintsy ahita zavatra ny atendrombohatra eny io le petera le naorina tamy vao mifania tamy jesosy hoe eo atendrombohatra naoriko ity vato ity. Alleloia. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo fahazavana zao tontolo zao. Ahoana ozy izy Jesosy tsy misy olona mandrehatra jiro ka ho atao any ambany seza any ambany vata famarana fa tsy maintsy atao aiza izy atao. Zany mahatonga anahako foana miteny manao hoe marahelo be foana miteny ity zavatra ity satria mamparerona aty satria misy am'izao fotoana zao olona manao pacte amin'ny devoly de lasa pastery efa pastery izy zany de manao pacte amin'ny devoly de mampirobe sy ny sisa de malahelo mahita an'ireny olona ireny hoe amin'ny fotoana raha olona tena mpivavaka ianao ka manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao tsy maintsy ho avy fotoana nandratan'Andriamanitra anao amina toerana anankiray ary eo am'izay voanenina ny olona zay naka n'le zavatra mora hita teny amin'ny devoly fa fisandratana io lasa nampambalana ny tena marina natokana ho an'ny mpivavaka ny tena marina ary ny atsika fisandratana tsy azo zongozonina tsony mandrakizay satria eo ambony vatolampy ary am'izay fotoana zay de zao ny zavatra ho ataonao ho atao eo amin'ny toerana fanaovana jiro ianao fametrahana jiro de ho fahazavana ho an'izao tontolo zao. Tanjon'Andriamanitra de zao tsy ianao le hita hoe io trano fa ianao le hita mihitsy fa ho fahazavana ho an'izao tontolo zao. Ho avy ny fotoana ny zavatra naorinao io tanan'Andriamanitra nametraka an'io any amina fitoeran-jiro. Hitanao eto amin'ity trano ity de amin'ireo jiro ireo zao tsy ho atao any ambany seza mihitsy ianao. Ny olona mety ezaka nisy seza eo ambonao fa Andriamanitra tena tsy mety fa efa natongako fahazavana ho an'izao tontolo zao ty olona ty de maherezy tika maherezy fa manompo an'Andriamanitra tsy vitan'ny paty-matsiro salona izy moa tsy te anompo an'Andriamanitra izy moa tsy te ho lasa lavitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa zao ny fototra aloha ny tian'Andriamanitra nany am'le mbola tsy hita aloha tsy maninona ianao tsy hitan'ny olona fa ho avy ny fotoana Andriamanitra mihitsy ny teny ary daholo am'izay maso fa eo ambony tendrombohitra tsy azo iza takonana tsony io sady tsy azo takonana io tsy azo ravaina sady tsy azo atao any ambany seza io tsy azo piana fa io manazava raha tsisy an'io de maizina zao tontolo zao ianareo fahazavana zao tontolo zao aoka hazava eo amason'ny olona anareo de toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo any vao hita tsy hitany olona mihitsy zany ianao reny no toe mpinompon'Andriamanitra de mba inona koa le ataon'ireny fa ho avy ny fotoana efa mamoaka n'le izy am'izay ianao. Alleloia. Ianao amin'io efa anatina fahamatorana ianao amin'io efa anatina fahombiazana tsy misy ohatr'izany. Raha mahakasika anao zany ten'Andriamanitra izany raha mahakasika anao zany ten'Andriamanitra izany de andehantsika am'izao fotoana zao hitsangana tsika rehetra ny tokantrano any anao tsika hitsangana am'izao fotoana zao de ataontsika hitsangana de teny manao hoe hivavaka tsika am'izao fotoana zao ny tokantrano any de andao hitentsika hoe tompo manomboka androany hovaiko ny fomba fijeriko fa ny fototra ny zava-dehibe amiko mialohan'ny iorenany zany trano zany hitan'ny olona eo vao tena tanteraka amintsika zany ten'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa Andriamanitra mijery anatiny samy mpiaro amin'ny any anatinao Andriamanitra taky ny ahoana ny fototra anomponao an'Andriamanitra fa any tena miinteresena andriamanitra ataontsika hivavaka am'izao fotoana zao tsika rehetra ny trano am'izao fotoana zao de andao hivavaka etema hoe tompo ampianaro ampiakaro eo ambony vatolampy fa vonona ny anorina eo ambony vatolampy Jesosy ataontsika hivavaka am'izao fotoana zao manany ianao etaeta de teneny hoe tompo azafenanao mihitsy arovy am'izany manorina trano eo ambony fasika zany fa za Jesosy te hanorina eo ambony vatolampy za Jesosy te haharitra mandrakizay za Jesosy te hijoro raha ho avy tokoa ny fotoana tokafan'izany rika izany matoky Jesosy matoky afahombany tsirairay avy ianao am'izao fotoana zao ataontsika hangataka am'izao fotoana zao ataovy etaetany anatinao mihitsy zany raha lasana bavimalala hoe Jesosy ity za ty inona ny antom-pisika tam'ity tany ity o Jesosy ny fanompoko anao Jesosy ahoana Jesosy malala Alleluia tena mihitsy tompo ity fanompoko anao ty tompo taky ny ahoana dinio ny tenanao androany de manontany ny tenanao ianao inona ny antony anomponao an'Andriamanitra ary atraiza ny fanomponao an'Andriamanitra ohatry ny ahoana no mety ho fijoroanao am'izany fanomponao an'Andriamanitra izany
ianao mety mieritreritra hoe miaraka amin'andriamanitra zany mpanompon'andriamanitra de tsisy ninona mihitsy mety hitsanga amiko raha lasana ampavimalary ny olona telo lahy tao amin'ny baiboly Sadraka Mesaka sy Abednego azon'andriamanitra tao ny tsy azon'andriamanitra tao raha lasana ampavimalala ny tsy napisy fotsiny an'zany afo zany lafaoro zany teo amin'izy fa ny tena marina ny lafaoro nataon'andriamanitra nisy fa ny herin'andriamanitra de niditra atao anatin'izany lafaoro izany za de teny aminao androandry ny trano rehetra mijoro de afaka misy rika sy rivotra mety anozongozona an'izany fa ny olona anankiray tsy ozongozona tsy enjera mandrakizay de ny olona nanorona ny fampiforan'andriamanitra teo ambony zany vatilanto zany andeha ataontsika zany zany manao hoe ny fanompoko anao tompo mandrapafatia ny fitiavako anao tompo ny fitiavako anao tompo mandrakizay Alleluia ny fiderako anao Jesosy hatrany an-danitra izay misy anao tompo de hoaniko iarahira aminay nareo any atokantrano amin'izao fotoan'izao fanompoko anao mandrapafatia ny fitiavako anao tompo mandrakizay ny fiderako anao Jesosy hatrany an-danitra izay misy anao tompo satriko foana Jesosy eo anianao satriko foana leo akaikina satriko foana iaraka amiranao Jesosy matsara Patikulosa ni tantanana Patikulosa ni wezanaka Esandi na maeridu Nyawa Satikufona lewakekina Satikufona yakamina eo ny mahatsara tsika aza miala na de ampianarin'andriamanitra isan'andro azy anao aza miala Lasana vavimalala milanao andriamanitra androany anompo anazy amina fototra tena tsara amina fototra tena maty andriamanitra miaraka aminao foana fa ianao ve vonina iaraka amin'andriamanitra foana halleluia mandrapafana sy mandrapivoaka anay aminay tsy mandrapasitra ny aretinay tsy mandrapafanankarena anay fa mandrakizay mandrapafatinay Jesosy halleluia amen Jesosy ny fiderako anao Jesosy hatrany an-danitra izay misy anao tompo de hoaniko io zay halleluia satikufona leo akaikina satikufona yakamina amiranao Jesosy matsara patikulosa ni tantanana patikulosa ni wezanaka esandi na maeridu nyawa satikufona lewakekina satikufona
za teny aminao androany betsaka ny olona mialana zao ainandro ianana am'izao tontolo izao de miezaka farak'izay aingana manokana manao zavatra tsy de aritra fa fahana fotsiny vonjy tavanandro fandroany andriamanitra afaky ny afaky iteny amin'andriamanitra ianao androany andriamanitra alofy amin'ny anandro ahako mba ahafahako manao ny fototra tsara afaka mila avianao androany hoe alofy andriamanitra na manonja mafy ny alondrano na mamely mafy ny tafiotra andriamanitra amin'ny fialofana tsara anao halleloia ataontsika izany ira mety tsy de fanaontsika isan'andro irany pastera Josrananjary sao manao hoe alofy andriamanitra ny amin'ny fialofana tsisy ato tsy afahantsika manolona fototra azy amin'ny teny hoe mandalo aby ny fiainako fa Davida tany anaty fitsoana anaty zoy no manoratra salamo raha lasa navalo malaky fa ny fototra de mijory foana halleloia amen fa mialoka aminao alofia ambany tananao ambany sandrina alofia ok anao am'izao fotoana zao tena anatina fahatonina tanteraka mihitsy ianao de raisy mihitsy atsaina misy andriamanitra manaloka anao misy andriamanitra manarina anao volonelany ambany volonelан'andriamanitra ianao ny anorina fototra tsara ianao fialofako isan'andro arambato zay iafenako tsika rehetra iaraira alofia ianao ny fialovako isan'andro Andriamanitra anao fa eo miterina azo antoka drika azonao atao miady fototra mametraka fototra tena tsara ambaneratra Andriamanitra sika rehetra iaraira mafy manao hoe
afaka rahantsika vavaka zany izy zany manao hoe tompo a ianao niara-mbaty fiarovanao ianao niara-mbaty fialofako andriamanitra za andro amin'ny manome sosikevitra anao tena tsara be mihitsy ndany ianao mialika ambany eratr'andriamanitra fa zao fiainan'izao raha lasana baby malala efa andro ny fahorimbe zao fiainan'izao raha lasana baby malala efa tena ratsy zao fiainan'izao toerana tsara be ny toronkevitra aminao androany aza mitady toerana hafa ianao tsy mila vola ianao voatonga amin'izany toerana zany tsy mila diplôma ianao voatonga amin'izany toerana zany tsy mila roplanina tsy mila tomobily fa eo akaikinao eo misy an'andriamanitra angatao hoe tompo a alao hialika eo ambany elatrao manomboka andriamanitra teneny hoe tompo eo ambany elatrao ny fialofako andriamanitra androany ianao sahi miteny androany hoe tompo a raha mba mety ianao dia alofy eo ambany elatrao any alofy eo ambany elatrao a fa eo mahatsara andriamanitra samy mivavakantsika ny tokantrano any amin'izao fotoana izao dia samy tsika miteny amin'izao fotoana izao dia teneny hoe tompo eo ambany elatrao ny fialofako eo ambany elatrao ny fialofako teneny hoe tompo a tianana toerana en sécurité a fantatrao ve raha lasana bavy malala fa zao andro zao mihitsy no fotoana maharombotra amin'ny tevoly fahavalontsika fa zao fotoana zao ihany koa misokatra ny tanan'andriamanitra androany dia mitady olona izy mitady olona izy mitady olona hiankina aminy takan'le teny manao hoe hatramin'ny oviana moa ny tiavako hanombanareo taka ny fomba amin'ny reny akolo zanany fa ny olona no tsy manaiky amin'izao fotoana zao alleluia manata zany izy zany ianao a ampahireziny ianao androany andao hialiko amin'andriamanitra isika andao hialiko ambany elatr'andriamanitra isika tsy zakanao ngamba ny fahorinao mety zakanao mety maizina ny manodidina anao rehetra zay rehetra jerenao to maneso avoko miaka vetsika tsisy antso telefona aloha am'izao fotoana zao fa mbola nafotobavaka manjary tapaka alleluia dia manana lalana sidrafitra tsara kanada mafiasa tanganizany hazoantoka nifitondrany maina raha lasana vamalama androany a zany a tenentana atsika zay mety mbola tsy manan-kelofa manana trano ianao fa tsy manana felofana ara-panahy ianao ara-panahy zany zavatra teneniko anao zany anao torevitra tsara be nomeko anao androany andao hialiko ambany elatr'andriamanitra fa misokatra ho atsika tsy lalay avy tsy akanavaka satria andriamanitra tsy manavakavaka ny andriamanitra mamelatra amin'ny volonelany androany ananolona anao fa rehefa koa andriamanitra anavaka anao manokana zay mangetaheta androany sakay ianao andrandraony masonao atsoy jesosy famaly anao izy atsoy ao izy amin'ny andro fahorinao fa te amonjy anao a amonjy anao atsakao misainao dia matoky amizay zay reny fitondrano tomponao anao ary reo fery rehetrarehetra sy leo ratsapo andriamanitra tsy amelirely anao tsony fataro ary manomboka androany fa andriamanitra dia manana lalana dia manana lalana ho anao sy drafitra tsara
mano anao samerireranao sy tsafitra tsara ho any fiainanao aza ny androany jerenao fanoavinao alleloia alleloia zao tsika ivavaka am'izao fotoana zay tompo a manana lalanao anay anao zay rehetrarehetra mety mandalo olana siady am'izao fotoana zao de zany teteny aminao tsy tapitra eo akory ny tantara raha tapitra eo ny tantara de afaky nokivitsika rehetrarehetra ary na zay zao rehefa niala amin'ny fanompolan'andriamanitra raha rasina vamalala raha tapitra eo atenatena anjany firahana amin'andriamanitra fa ny tantaranao tsy tapitra fa mbola mitohy ny tantaranao tsy tapitra fa mbola manana ho avy mamila mpiratra ianao raha mity androany ity anao manaiky iariko eo ambany elatr'andriamanitra ndeo ivavaka nde raha tsika vavaka zany e izany izy zany alleluia totsika zany izy zany ho voninahitran'andriamanitra marapananatsika ny fotoana alleluia nahoana no milofika anao sy ontsa lava izao zany ve ny andanitsika ny fiainatsika zay misy zao tsika rehetra samy mifampahery tsiraray avy a any atokantrano any koa raha misy olona roa ianao na ianao rery avy de mampahereza amy tenanao Ni manodidina anao tomany soavoko ny tontolo irodana fantaro nefa fa manana lalanao anao de manana lalana fatotsy de fampahery sy tratra tsara romananao romanigi Nifichanga mizani azoantuka nifitunjani azonta fitunjani alleluia alleluia de jerirapitsika satria somary miraikitra le hira teo a zay jerira anakiraitsika mety aminareo ve raha ataotsika hifaly ataotsika hifaly tena voakasika daholo mifona rehetrarehetra atao trano am'izao fotoana zao a tena voakasika le tenin'andriamanitra sa tsy zany tena hoe fa zao mifalia am'izay anao manomboka androany raha misy olona mbola mety ny salasala fa zany olona zany kosa vonina androany ametraka ny tenany hitondra ny tenany ao mbany elatr'andriamanitra de tokony omeko an'izany olona zany hoatsimbadika andriamanitra am'izay ny tantara-piainanao hoatsimbadika andriamanitra sam'izay ny tantara-piainanao azao tsika hifaly anao iraha fiderana ray farantsika ambaranantsika ny fotoana am'ty androany ity anaovantsika ifanaovantsika veloma de mbatsika no ira anankiray a etsika mifaly fa mila rahantsika fifaliana am'izay a zany tena andriamanitra zany hainareo hoe zany izy zany hainareo hoe zany izy zany mila ny adelininy zany sambatra jesosy fa manana anao sahi mihitsy anao androany mila manao any atokantrano rehetra hoe sambatra jesosy a masiaratsika rehetra any amy maneran-tany ve zany Koweït any Arabie Saoudite any Mauritius efa faty any Madagasikara tsika rehetrarehetra tao zao
manaraka an'izao fanara zao a any Canada any États-Unis La Réunion atao hifaly eo amin'ny tombotsika aoreny eo amin'ny Jesosy fanonao dia zay iny tena amizay anao hifaly eo Sanau yang sahabatku, ragu-ragu di sana itu, ragu-ragu di sana itu, aku di sana yang sahabatku, segala cara. Palpetika, palpenareo zany zany. Zany iainareo aloha zany fifaliana zany. Alleluia. Questo è cavallo Masi. Ila vai fare te farane. Era tsika mifaly a maratsika zao fotoana raha zao. Ambolena fifaliana, ambolena Jesosy fifaliana anatin'ny filosofia fiainanao zay ho andro. Afaka miaraka aminay manao hoe faly ny foko fa manana anao Jesosy. Faly ny foko, faly ao fa manana anao ravo ny sadio, ravo ao fa befidia anao Faly ny foko, faly ao fa manana anao ravo ny sadio, ravo ao fa befidia anao Nefa tsino laminao Tsina velanao Tungayanao mampaelina Faly ny foko, faly ao fa manana anao ravo ny sadio, ravo ao fa befidia anao faly ny foko, faly ao fa manana anao ravo ny sadio, ravo ao fa befidia anao Umalaniu matakisai Isnu pataka Umalaniu matakisai Isnu mayeri Umalaniu matakisai Umalaniu matakisai Faly ny foko, faly
Tao yari de ilainahari Ravu-ravu Ananda tani feu Ayam-yavu Tao yari fali Tao yari de ilainahari Ravu-ravu Ananda tani feu Ayam-yavu Reteca Era fare aminay aty nareo rehetrarehetrany a fa mafaly ny manana an'Andriamanitra amarina fotoana de letsika moa androany misy tapanariva kely vavaka kely misy entina vavaka kely eto amitsika eto androany de vavakytsika amarina fotoana de iraritsika mba feno fifanina foana am'izay ny fiainanao de manorona ny fiainanao amin'ny Jesosy ianao misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra tompo fa tena niaina tontolo mahafinaritra niaina tena hoe rivotra mahafinaritra zay tsy rivo-doza mandravatr'andro Jesosy fa tsy drivotra mamelombelona fanana ny teninao androany tsy rika mandravatra any fa ranorana vokatra ny fanompona ianao ndray zany teninao zany misaotra Jesosy manomboka androany Jesosy zay rehetra mbola fototra mbola tsy mety de anao any anampy anay ary de anana fototra tsy azozogozonina toy zany fanompona anao Jesosy ho ampinao ny heriny zany fototra amin'ny fanompona ianao zany fa tsy iozongozona tsy enjera mandrakizay de hitsenanao zay ny amin'ny raha hoanilanitra ary de hoity zay ny amin'ny tampotendrom-bohatra Andriamanitra satria trano tsy azo afenina intsony sady tsara fototra no miorina eny atampotendrom-bohatra de ho hita amin'izao andro farany izao ny mpanomponao tena manompo anao misaotra Jesosy fa fantatro fa amin'ity androany ity de nikasika fiainan'olona be da be indray anao tany anaty tokantrano eto tany fantatro Jesosy fa manera-tany mihitsy misy ny nahita mivantana fa hitahany zao vidéo zao koa ianao hikasika ny fonony olona ny tokantrano any de ho vokatra ngezabe fitaovana ngezabe avokatra miara-panahy miara-panahin'olona izao fitombavatra misaotra betsaka Jesosy androany raha isaraka eto zay izay ny isaraka tompo fanatrehanao zay teto de tsy ala intsony amin'ny olona rehetra zay napiditra zao fandarana zao fa de voakasika foana ny fony ahery foana izy hitaka foana izy ary indrindrindra eo ambany elatrao no iainana misaotra betsaka Jesosy zay tsy voalazanay teto androany zay tsy vitanay teto androany Andriamanitra ianao any ampitombo an'izany ary zay rehetra nataonay teto Andriamanitra de nataonay ho voninahitry ny anaranao misaotra betsaka ny amin'ny fanatrehanao misaotra betsaka ny amin'ny kasikao izay tena nahafinaritra ny eto amin'ny tenanao misaotra ny amin'ny teninao voninahitra ny ho anao rery any misaotra Jesosy amen mahereza daholo tsika rehetrarehetra ny tokantrano any de raha alina amin'ny folo alina ny vavaka fiambenana iarahantsika indray sady misy fijorona vavolombelona afinaritra indray fa misy amin'tika tsy maintsy hitahin'Andriamanitra indray tamin'ity androany ity mahereza daholo de voninahitra n'Andriamanitra rery any amin'ny herin'ny ohatra zao indray raha tsy tonga Jesosy no fotoanantsika eto de mahereza daholo tompoko alleluia amen